eo mpamola volana ny lalàna amin'ny feny ijony sy ny fiompiana hazan-dranomasina ankehitriny ministeran'ny ijony. Izany indrindra no antom-pisian'ny atrikasa izay notanterahina amin'ny hôtel Colbert Antaninarenina nampiaonana ireo sehatra rehetra voakasika amin'izany resaka ijony sy ny fiompiana hazan-dranomasina izany. Atrikasa haritra 2 andro entina indrindra mola volana ny lalàna amin'ny feny ijony sy ny fiompiana hazan-dranomasina no sokafana tamin'ny fomba ofisialy androany maraina teny amin'ny Colbert Antaninarenina. Ireo vosana amin'ity sehatra ity no iaraikondò amariparitra izany lalàna vaovao izany izay heverina entiny eo anivon'ny antenimieram-pirenena amin'ny volana desambra ho avy izao. Fiarahamonim-pirenena, ny mpanjono, ny mpivarotra hazan-dranomasina sy ireo mpandraharaha eo amin'ny sehatry ny jony dia voasana amin'ity atrikasa ity. Raha ny fanazavan'Andriamatoa Jean-Jacques Samuel, sekretera jeneraly ministeran'ny jony, dia maro ireo teboka izay tsy maintsy asiana fanamboarana raha toa ka tsy nisy ny lalàna amin'ny fehizany jony izany ny atomboka tamin'ny fahaleovan-tena ny Madagasikara. Amin'ity zany atelezy atao ambany sy rapidement akana amin'ny hevitry ny rehetrarehetra ary le projet de loi efa nalefanay efa nisy iray volana zay tany amin'ny olona voakasika izy io na mpandraharaha-mpanondrana na ny mpanjono na le mpivarotra trondro ny atsena reny ny rehetrarehetra zany na ny exportateur zany tafiditra daholo dia samy rehefa nandray amin'le projet izay novolavozin'ny ministera dia mitondra ny hoe inona no zavatra tokony ampina na tokony asona ao anatin'le projet izay zany le atelier de validation. Maro ihany koa anefa ireo fandikan-dalàna sy ny tsiara-drary miopampana tsapan'ny ministeran'ny jony ka anisany nanosika azy ireo amolavola lalàna vaovao. Ka io moa zany atsika moa manana le centre de surveillance de pêche. Atsika koa anatin'le eo amin'ny COI miara-miasa amin'ny resaka misy fiaraha-miasa régional dia misy ihany koa miaraka amin'ny européenne dans le cadre de accord de pêche miaraka amin'ny union européenne. Ireo rehetrarehetra ireo zany anisany afatsika fiaraha-miasa ireo zany manara-maso amin'ireo zavatra ireo. Dia anatin'ity le projet de loi izay atao aty dia natao araka le teny mba tsy hamerimberena an'ilay olona sy mba hamora koa ny fanenjenan'ilay izy dia atao midangana be ny lamandy izay aloha. Ohatra fa tsy fantatra moa zany na ho ekeny rehetrarehetra izay mpivory eo fa mandeha hatramina resaka $200,000 rehetratra amin'ireny akoatra amin'ny entana saisie sy ny tokony ireny moa rehefa mitratra saisie amin'ireny dia matetika ireny moa alefatsika any amin'ny centre de bienfaisance ireny na amin'ny fitahirizana zaka-mody na any amin'ny prison zavatra tratra amin'ireny dia mba ho persuasif koa zany izy mba tsy hamerimberena an'ilay olona dia natao mitangana be le amande zay atao. Raha mpiso ny farana ity atrikasa ity ary avadika ho volavolan-dalàna amin'ny fehi-kevitra izay tapaka heverina entiny any anivon'ny filan-kevitry ny gouvernemanta sy ny filan-kevitry minisitra izany volavolan-dalàna izany.